fampiakarana karama sihatra tsy miankiny ravamaina ny dinika nisy tsy tonga sy nandany fifampiresahana findramona avy any États-Unis ho raisiny Madagasikara loza mitata ho an'ny firenena ho ny jeneraly Ramakavelo tsy misy ahiny ho Serge Rafimao gouvernement tany fanavaozana ny nataon'ny meteolo ihany no kisary misy ankehitriny ho ny mpanaraka raharam-pirenena faltafaraka amin'andreto mikilasy tongavy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany Vavao avy any Toamasina avy atrandry ny gadona atao Toamasina io maran'io ny filompanorina ny antoko tiako i Madagasikara ravalomanana marika tafiditra indrindra amin'ny fanomanana ny fitondehibe fifampiarabanana tratra ny taona ho an'ity antoko ity izay ho tanteraina rampitso ao amin'ny Magro Tanambao 5 anomboka amin'ny roa ratolakandro ny fotoana izay anasana ny rehetra ho ny filoha ravalomanana marika teo ampatongavana anantoerana Germaine Mejanary Mathieu Prince Etsika manandanja ho an'ny antoko satria fotoana anehoana fankasitrahana antolona sy ny zava-bita nataon'ity Madagasikara hatramin'izay. Fotoana anamafisana ihany koa ny firaisan-kinan'ireo mpikambana. Fotoana iray amelomana ny soatoavina iorinan'ny tim, anentanana ireo mpikatrotra ary ametrahana vina ho an'ny hoavy. Ny maraina teo no gadona teto Toamasina ny filompanorina ny antoko tim, marika ravalomanana. Mialohan'ny fitondehibe fifampiarabanana tratran'ny taona ho an'ny antoko izay tanterahina rampitso ao amin'ny Magro Tanambao 5. Afaka miatrika izany rehetra eto amin'ny faritany Toamasina fa tsy ho an'ny mpikambana tim irery andry hoy ny filoha marika ravalomanana. Mbola tsara tena faly mihitsy mahita aty Toamasina tonga aty zay ary vitanareo fa ataontsika zay anatsarana ny tanàna Toamasina sy ny province Toamasina malala tsara angamba ianareo fa zava-dehibe loatra nampahafantarana ny olona ny fanovana zay misy sy ny fiovana zay ho avy ka dia izay no savidanana aty Toamasina hoe ahoana mba ataontsika mba tena irahina tsara daholo mba afaka miasa miaraka ho ia afaka miatrika daholo ohatrany tamin'ny herin'ny Sabotsy Rapitso zany dia nanatrika daholo to Antananarivo afaka manatrika daholo aty satria resaka amin'ny olona resaka itsika sady fifampanarabana ny taona zany mirabatra tratran'ny taona zany ka manavakavaka arapaina daholo tratran'ny taona zay nataon'ny olona aty zay dia manantena fahatongavanareo maro Rapitso fa hoeninareo tsara ny anazavanay azy. Toamasina izay isan'ny tanàna sy faritra manandanja indrindra eo amin'ny toe-karena eto Madagasikara. Raha iverenana manokana nahazo tombony Toamasina nandritra ny fotoana fitondrana ravalomanana ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025. Nisy ny fanavaozana sy faritanana ny senanantsambo izay nampitombo ny fahafahana mandray sy mandefa entana. Natao laharam-pahamehana ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny fampifandraisana any Toamasina amin'ireo faritra hafa ka nanamora ny fivezivezena arabarotra. Nampiroboroboina ny sehatra tsy miankina sy ny indostria ka niteraka asa sy nampitombo ny fidiram-bolan'ny mponina. Etsy ankilany nahazo fanohanana ny tantsasy sy ny mpanondrana izay nanamafy ny anjara toeran'ny Toamasina ho loharano-karena ho an'ny firenena. Ankoatry ny fifampiarabanana tratran'ny taona dia fotoana fanombanana ny lalana efa nodiaviny antoko ijerena ny zava-bita sy ny lesona azo ary ametrahana vina mazava ho an'ny hoavy ny fotoana rampitso eto amin'ny Magro Tanambao 5 ity izay anomboka amin'ny roa ratolakandro. Makasika ny fianam-pirenena kosa indray tsy hita ary tsy tsapa izay tena fanovana entin'izao fitondrana izao hatramin'ny tantana ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Androany. Varina amin'ny fanaovana tetikasa ny mpitondra fa tsy mifantoka amin'ny tena maika sy laharam-pahamehana tafavoaka ny firenena amin'ny tena fanovana marina. Mbola manohy ny fomba ny teo aloha ihany koa ny fitondrana ankehitriny izay tsy hatarafana ny fanavaozana. Tsy tokony handany fotoana ny mpitondra fa hifantoka amin'izay tena nitolomana sy ny dinana teny andalambe ka natafajory izao fitondrana izao fanadihadiana. Roa volana mahery izay no vita ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fotoana andrasany maro ny dingana makany amin'ny tena fanovana marina saingy tsy tantaratra izany ho ny mpanaraka raharam-pirenena. Ny fomba ny teo aloha ihany no kisary misy sy miverina ankehitriny ka miteraka fisalasalana sy ayay ho an'ny rehetra. Tsy nanenjika olona fotsiny no ilana ny fanjakana fa metraka rafitra mazava makany amin'ny fanovana. Miverina ilay zavatra misy teo aloha zay manko mampisalasala ny olona amin'ilay hoe makany amin'ny fanovana marina vetsika satria betsaka loatra ireo zavatra teo aloha mampiahy ny vahoaka mitady hiverina. Ny olona
ny fomba mampanao a ny tsy fanajana ny rafitra, ny tsy fanajana ny lalàna. Izy tsy hoe any amin'ny fanenjehana nyreo nitondra teo aloha no tena vahaolana andrasan'ny olona, fa le hoe miasa ho an'izay fanovana zay ve reo rafitra samihafa zay voahososy teo aloha, ka tsy fanovana olona fotsiny takin'izay fa le hoe miatsara zany le fari-piainana, miatsara amin'ny fomba fiasa, manatsara ny toe-tsaina ka any amin'le fanovana. Zay fanampy ngeza be zay ho an'le olona mitondra. Rehevo amin'ny fanaovana tetika sagoavana sy ny fomba fanaony teo aloha ny fitondrana ankehitriny ka tsy tarafana intsony izay tena lalakizorana hitondrana ny firenena. Zavatra roa no tokony fitondra ny mpitondra maika, hoy ny fanamafisana, ada ny fanomanana ny fokonandoham-pirenena sy ny famalinana ny fitakim-bahoaka amin'ny alalan'ny asa tanteran'ny governemanta. Ka ny mampanjavozavo azy ankehitriny zao le fiandrasana n'le fiovana. Indraindray ny mpitondra ohatrany hoe variana amin'ilay te hanao projet ngeza, tsy fantatro moa ny tanjona amin'ilay projet ngeza satria zay anjaran'izay mpitondra ho avy eo, fa ny tena marina tokony fototra kokoa zany amin'ilay zavatra maika anankiroa reo ny fanamavanana ny fiainan'ny olona ary ny fanomanana n'ilay concertation hitondra n'le fanovana marina. Amin'izay mifameno ny asan'ny gouvernement sy ny ataon'ny mpitondra ery ambony zany raha zay ny ilazana. Miba ny vokatra nentin'ny fitondrana tao anatin'izay fotoana nijoroan'izay. Tokony hatongasana ny mpitondra ny sanambaratonga ny zava-misy satria tsy mamaly ny tena filan'ny vahoaka. Tsy tokony ilalao fotoana ny fitondram-panjakana fa metraka mazava ny dingana makany amin'ny fanovana. Tena mbola tsy zao ny andrasana. Ary be dia be ny olona no miteny hoe tsy zao mihitsy ange le résultat andrasan'ny olona amin'izao fanavoza zao, fa tena mila zavatra ngeza be ny olona fa tsy zao e. De tokony mamperitreritra an zareo mihitsy ireo mpitondra rehetra isanambaratonga, na ny any présidence, na ny any primature, na ny any ampanao lalàna, ny amin'ny hoe inona marina ny tena ataonareo. Fa hatramin'izao zany aloha mbola tsisy résultat. Marina fa hoe mitety makatsy makaroa fa efa fanao ny olona hatramin'izay reny, mbola tsy misy fanavozana zany ny action ataonareo loatra. Fa mbola nataon'ny sasany ihany mbola miverina loatra eto, fa aiza le tena fanavozana, tena hoe amin'ny mahafanavozana azy izay tena andrasan'ny olona. De ao anatina roa taona ve na ao anatina volana vitsivitsy efa tokony hainga zany na roa volana zany efa tokony misy zavatra ngeza vitany olona, fa tsy hoe bon afaka enim-bolana indray tsika de zao de afaka eritaona indray de ny eo ihany eo mba mandraisa ndraikitra tompoko. Aza de lalovina le fotoana satria tena mandeha be zany fotoanantsika amin'izao fotoana izao. Madagasikara makany amin'ny fanovana sy fanavaozana no tolomana sy ny matomatesany malagasy. Manana didy sy andraikitra amin'izany rehetra miaingany amin'ny mpitondra ambony rehetra hatreny fotony. Tompony antoka voalohana nefa ny mpitondra ankehitriny no izy ireo nampindramina ny fahefana ka tokony hanao ho zava-dehibe ny fitarainana sy ny tena famalinana ny atahita-bahoaka. Mizarazara ny hevitry ny mpanao politika manoloana ny fizotry ny raharam-pirenena ankehitriny raha nivohitra nandritra ny fifanovatsony ny fekefitra atapak'ireo antoko politika taorian'ny fokonandona ataony volana desambra lasa teo. Iombona ny rehetra kosa ny ahatanteraka ny ampiarana ny fekefitra tapaka izay mifototra amin'ny famoahana ny satany tetezamita hitondrana ny firenena makany amin'ny fanovana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana. Miova tsaraka ny fitakiana tena kianja ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny Unicafem. Fandravan'ireo rafitra sy androm-panjakana rehetra tsy naomby sy ireo fototry ny olana teto amin'ny firenena no takiana fa tsy nisombiny toy ny fampitsarana ny sasany tamin'ireo solombavam-bahoaka hoy ny fanamafisana. Ny songadina moa zany dia hitantsika fa hoe ny matomatesana ny arahana ny taky teny an-kianja teny hoe fanafoanana ny androm-panjakana rehetrarehetra eto amin'ny firenena sahala amin'izany koa ny lalam-pandrenana ny repoblika faefatra satria ny zavatra misy moa zany dia miova tanteraka amin'izao fotoana izao lasa hoe fanalana député vitsivitsy, fanalana mpikambany antenimiran-doholona, fanoloana ny lehibe-antseny sy ny maro samihafa dia ohatrany hoe verina hoe mety zany le izy. Ho anay kosa dia izay zany dia tena mitazona ny zavatra ny fanarahana teny an-kianja, tsy izany mihitsy ny fanarahana teny an-kianja fa ny fandravana ny institution rehetrarehetra dia mbola mitazona an'izay zao zahay satria izay no mbola mahabe resaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mandeha ny resaka ary misy mivoy ny fanendrena sy fokontany. Mbola tsy misy resaka momba izany ho ity mpanolotsainy filohampanjakana ity. Takinazany sy ny fividianana lehibe mpokotany hoy izy. Hoe mampanolotsaina ny filohan'ny fanavozana ny tenako amin'izao fotoana izao dia izay aloha tsy mbola ny fampiresaka na ny
mandinika mahakasika an'izany mihitsy ny hoe anoloana ny lehibean'ny fokontany tsy neto Antananarivo ihany fa ny eran'ny Madagasikara no resahana zany ao anatin'ilay satria tsy afenina ilay zao misy kajikajy politika be dia be mandeha amin'izao fotoana izao zany mahakasika ny fametrahana ny lehibean'ny fokontany izay tsy izany lay ny fanarahana teto zany ka mahagaga ihany aloha zany ny fandehanan'izay resaka izay hoe misy an'izay fa mampikamba ny toka hoe cabinet civil ny PRRM-tenako aloha dia isan'ny miresaka an'io zay fa tsy mbola nanapa-kevitra mihitsy isy an'izay satria ilay izy koa zany samy mandrivotra amin'izay tiany andoritana azy io zay raha miresaka fanovantsika dia aleo zavatra hifanarahana foana zany no atao mba tsy anahirana ilay izy tokony apetraka eto amintsika ilay antsoina hoe militaro civil hoy kosa voninahitsy Jean Eugène aka ifampiankina sy ifameno ny asan'ny miaramila sy ny civil mba tsy broka aka anaovan'ny miaramila izay adan'ny kibony tsy midika eo fizarana seza kosa nefa izany hoy ny fanamafisana dia tokony militaro civil mba misy civil ao satria ny tompon'ny politika dia ny civil ka donc zany mba tsy isian'le maboroika n'le zavatra satria zany ihany maboroika ny zavatra rehetra zany ka manjary manao rezitan'ny kibony zany ny maramila fa mba misy civil zany miaraka amin'izareo dia amin'izay fotoana zay dia mahay mifanana tsy fizarazarana seza zany fa fanamboarana an'le izy satria mba andeha tsara le izy zany fa tsy hoe maramila fotsiny dia maramila dia ny hainy maramila le basy fa ny hainy civil kosa politika tsy afa miala amin'ny raharam-pirenena na toko politika ka tokony andray anjara mavitrika amin'izany amin'izay efitra ikatsahana ny masony vahoaka malagasy ny firenena no tsindrina toko politika avonjy ray tsy mivaky fa teny feteny fotsiny hoe fanovana raha tsy miova ny rafitra eto amintsika mialoha ny risoana amin'ny fokoanandoha am-pirenena isan'ny fanavoazana moa zany no zavatra kendrentsika dia noho izany zany tokony misy fanavaozana aloha zany amin'ireo rafitra rehetra izay misy amin'izao fotoana izao satria raha tsisy ny fanavaozana zany dia ohatrany hoe terme ampiasaina fotsiny ihany ka isany andrasanay zany fanavaozana an'izay rafitra izay aloha zany alohantsika andeha amin'ilay concertation mba ahafahantsika zany miatomboka amin'ny zava-baovao mihitsy zany amin'io efitra izay hoeverinay anovana ny lalam-panorenan'io na koa ohatra hoe nidirantsika amin'ny 5e république tokony andray ho lesona ny tantarany tolona indrindra ny etsiky ny tanora faranteo ny mpanao politika fa tsy fandrobaka amin'ny fitediavan-tseza fotsiny hoy kosa ny antokony atif œuvrant pour la bonne organisation de la république engana izy iny tsy tondra zavatra ratsy eto amin'ny firenena fa mba hampiavana ny Madagasikara mba tsy hisy koa hoe zao no mitondra na zay tanindrana na raha zay zany tokony foanan'ny mpanao politika fa zay hevitra mivoaka eo fa raha aminahy aloha za dia tsy dia mety aminahy zany état fédéral zany mampanao politika anahy fa tokony mipetraka ny hoe province autonome na ohatran'izay satria efa état fédéral zany vava-tononona fotsiny fa sarotra ny manatanteraka an'izany raha midinositsika ty satria tsika tsy hitovy amin'ny États-Unis akory satria hafa nitondran'Andriamanitra nyity tany ty ka totosandroany teny mamasina ny fifanovatsony teo amin'ireo antoko politika ho fanekena eo amin'izy ireo ny fekevitra tapaka nandritra ny fikoanandony ny antoko politika teny Akorondrano ny 12 hatramin'ny 15 desambra lasa teo manodidina ny 30 tamin'ireo antoko politika 20 nandrasana tonga no nanatanteraka izany androany mbola misokatra ho an'ireo tsy nahavidy izany ny fanaovantsony araka ny lamina efa napetraka ny tompon'andraikitra sosikevitra no nentin'ireo antoko politika ao anatin'ity fekevitra ity anatsarana ny fitantanana amahana ny olona ny firenena indrindra fana mamoaka ny satany tetezamita ety mitondra ny firenena makany amin'ny fanovana sy ny famerana ny fepotona anaovany tetezamita tsy ho lava na hitatra manodidina izay vaovao izay sarom-piaro amin'ny fanavaozana ny collectif du mouvement Gen Z ny mouvement 2025 sy ny vovonana nivoaka tamin'ny tolombahoaka teny Ankianja mampisalasala ny zava-misy eto amin'ny firenena ho ireo tanora ka mitaky tondrozotra hitondrana ny fanavaozana izy ireo ka miantso ny ankolafikery rehetra andray anjara amin'izany mba ahafana mitondra fanavaozana marina eto amin'ny firenena afa indrindra anomezan-danja ny tanora malagasy tato-bavao ny Narcisse Karazafy sariny ny Artanjona
mampisalasala ny zava-misy eto amin'ny firenena ho ny collectif mouvement Gen Z mouvement 2025 vovonana ivondrona ny polytechnika vodivorona Gen Z Madagasikara, Gen Z Akatso, ACEDU, tolombahoaka ofisialy ary tanjanaka Free Madagasikara mitaky ny ametrahana tondrozotra mazava izorana amin'ny tena fanavaozana izy ireo raha ny fanambarana nataony androany, eo koa ny mangarahary ary ny fanavaozana lalina ny rafitra misy mba hifanaraka amin'ny etaeta ny vahoaka tsy ankanavaka. Amin'ny alalan'ity collectif ity dia miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena izahay na ray aman-dreny, ny tanora, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpandraharaha ary olom-pirenena maro hiaran-doso amin'ity hetsika fanavaozana sy fanovana ity ao anatin'ny fahamendrehana sy ny fifanajana, ny fifampiresana ary ny firaisan-kina tanteraka. Mazava ny tanjon'ny collectif de mouvement Gen Z izay mikendry ny fanovana ravitra amin'ny fanorenana indray ny firenena, ny famerenana ny rary ny ara-tsosialy sy ny fitovian-jo ao anaty fanajana tanteraka ny zon'olombelona, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanararao-tapahefana ary ny fametrahana ny tanora ho mpandray anjara fototra amin'ny fanovana ny firenena amin'ny maha-ankehitriny azy ireo fa tsy ny ho avy fotsiny. Tana dia tena hoe aloha izy tetezamita na filoham-pirenena rehefa ny teny hoe andeha any amin'ny fanamboarana lalam-panarenana vaovaotsika, nefa zany dia midika fa miditra tetezamita. Ka raha hiditra tetezamita dia tokony mipetraka ilay rafitra efa niresahana hatramin'izay hoe misy ny androm-panjakana tokony hatsahatra aloha satria mila avaozana, dia misy koa ny androm-panjakana tena hoe mila fanaraha-maso satria misy olona ao anatiny izay tsy mitondra ilay tena fanavaozana. Mirona amin'ny soatoavana mamalagasy toy ny fihavanana, ny firaisan-kina, ny fifanajana ary ny soiombonana ny collectif ary mandady tanteraka ny herisetra, ny kolikoly, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary ny fampiasana ny androm-panjakana ho tombotsoa manokana. Miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena ny collectif du mouvement Gen Z hiara-handroso amin'ny fanavaozana sy ny fanovana ary manantena ny fitondrana moka ny tondrozotra mazava sy ny mangarahara amin'ny fanatanterahana izany fanavaozana izany. Fa tsy azo heverina ao anaty tetezamity Madagasikara satria mbola tsy nisy fifanarana politika mazava hitantanana vonjimaika ny firenena. Tsy tokony ho politika ny fizarana seza fotsiny no misy anatin'izao fikasana hitondra fanavaozana eto amin'ny firenena izao, hoy Serge Zafimahova fa fotoana hametrahana tondrozotra mazava ao amin'ny fanjakana tsara tantana sy ny fitsinjaram-pahefana marina. Ny antsipirian'izay amin'ny sariny ny ari-tanjona. Ara tena anaty tetezamita ny firenena iray dia tokony efa fifanarahana mazava ny fanaovan'ireo mpisehatra politika samihafa hitantana vonjimaika ny raharam-pirenena. Hatreto anefa mbola tsy misy izany, noho izany tsy anaty tetezamita ny firenena ary tsy voatery handrava androm-panjakana izay mbola mijoro isika ao anatin'izao fanavaozana ny repoblika izao, hoy ny mpanao politika Serge Zafimahova. Na misy aza ny fifanarahana politika dia nao mafisiny fa tsy voatery ho ravana ny androm-panjakana. Ohatra amin'izany ny antenimieran-doholona dia faravy ho androm-panjakana io noho ny fahataperan'ny fotoam-piasana ireo mpikambana ao aminy. Ao anatin'izay fifanarahana ara-politika izay tsy voatery hoe ho ravana daholo aloha ny androm-panjakana rehetra. Fa na zany na tsy zany misy androm-panjakana tokony ravana. Ohatra zao hoe ny senany zao efa rava ho azy satria efa tapitra ny feim-potoanany. Zany hoe sena zany tokony efa tsisy tsony io efa rava any io, dia tokony tsy asiana resaka tsony zany ny sena. Ankilany efatry ny ela no nitaky ny andravana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ireo vondrona mpanara-maso ny fifidianana raha ny fanazavana, tanjona ny azona fifidianana madio sy mangarahara ary hanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka ny zotra mpifidianana, miankina tanteraka amin'ireo mpisehatra rehetra nefa no ahafahana manatanteraka izany ho hiatran'ny ny fanehoan-kevitra. Zany ny tsy zavatra voandroany fa efa takin'ny ireo mpanaraka fifidianana mba hisina fifidianana madio sy mitombona. Zany hoe ny texte CEDI io zany mila ravana. Ny olona zany tsy hoany tika hoe minima zany anatina processus ohatran'izay dia atao au niveau gouvernementa foana. Fa io miakina amin'ny mpivory io, miakina amin'ny rehetrarehetra io,
no mafisiny fa tsy tokony ho sehatra fizarana seza fotsiny eo amin'ireo mpanao politika ny fametrahana mazava ny fanavaozana ilaina ny tondro zotrarana ary ny tanjona maharitra ho an'ny firenena izao fotoana ny fanavaozana ny repoblika izao. Ny zavatra tena lehibe andrasan'ny ataontsika hoe na terantsika malagasy eto toerana na ireo partenaire technique et financier Madagascar dia hoe ahoana ny fomba ho apetrakitsika tsara ve fototsy ny tany tandalana, ho apetrakitsika tsara ve fototsy ny firenena tsara tatana, dia ahoana tsara ny indicateur ametsika isin'ny fitazara-pahefana mitombona. Anisan'ny lahara-pameana amin'izany ny fananganana fanjakana tsara tantana mifototra amin'ny mangarahara sy ny tamberina ndraikitra ary indrindra ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana tena izy ho fanamafisana ny demokrasia sy ny filaminana ara-politika. Fa manatanteraka fitsidiana arak'asany Afrika Atsimo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara araka ny teny mita navoaka ny fiadidinan'ny fanavaozana io takarivo io. Noraisiny filoha Cyril Ramaphosa tao Malambaha fonenany filohan'ny Afrika Atsimo ao Pretoria ny kolonely Michael Randrianirina. Ratsaivina nanomboka ny taona 1997 no niorenan'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta ary nisy ny fanaovatso ny fifanaram-piaramiasa maromaro. Anisan'izany teo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka, ny varotra amin'ny alalan'ny fitaterana an-dranomasina ary ny fiaramiasa eo amin'ny sehatry ny siansa sy ny teknôlôjia. Misy ihany koa moa ireo fiaramiasa amin'ireo vondrona raisam-pirenena-paritra toy ny SADC sy ny vondrona afrikana. Lafim-baovao hafa kosa indray samy manana ny hevin'ireo mpandinika ny raharam-pirenena mikasika ny fahatongavan'ireo iraky ny fitondrana Trump teto Madagasikara iresaka momba ireo mpifindramona avy any États-Unis izay alefa aty amin'ny firenena afrikana ary hosandaina vola. Ny andindiny izay. Iraka telo avy any États-Unis no tonga teto Madagasikara nanomboka ny 9 janoary teo ny fandinika tamin'ireo mpitondra fanjakana malagasy momba ny andefasana ireo mpitsopinenana tsy ara-dalàna any États-Unis aty amin'ny firenena afrikana risan'izany Madagasikara anampitrotraka ny olana efa misy eto amin'ny firenena raha mankasitraka ny fifanarahana io ny firenena malagasy ho ny mpandinika raharam-pirenena ny Général Désiré Ramakavelo itombondray mantso izy ny fanjakazakan'ny vahiny amin'ny firenena ka tsy azo ekeny izany. Raha vao mahazo vany eo ireo olona ireo dia eo anao tavela eo satria raha vao misy mikitikitika dia ho avy ny Amerikanina hoe ny mpiray-tanindrazana aminay ampijalianareo ataonareo dia tombotomboka dia mihitsy tsy misy ny mpiray-tanindrazana amin'ny ary izy mijereo ty ataony any Iran ny samy iraniana ny manao ny ataony dia avy ny lehibe ny repoblika ny Amerikanina nga Donald Trump dia tonga dia avy etrany dia miakatra ampivonana fotsiny hoe amelindray zay ozy aza dia aza ampidirina kiso ireny fireneneny. No mafisiny fa efa sahirana ny malagasy miaramonina amin'ny Sinoskarana ka hanampitrotraka ny olana ara-piaramonina efa misy ny fahatongavan'ny vahiny hafa indray. Tsika range zao fa sahirana sahirana tsy fantatro aloha fa za mijery an'ilay izy dia sahiran-tsaina mahita ny hoe zay tonga eto ny sinoa dia manjakazaka tonga dia maka tany tonga dia manao zay tiany atao dia tsy tandeha malagasy ny dia mibaribary maso fotsiny mampalahelo dia lasa zay tena amin'ny fomba hoe ara-panjakana ny ampidiranao olona tetiko dia zay ny atao fa aza mety ireny tanindrazana vola fitady ho Amerikana. Ankilany tsy maharesy lahatra ireo mpifindra-monina ireo famindrana azy ireo aty amin'ny firenena afrikana ho kosa i Serge Zafimahovo ka na misy aza ny fetrisa apetraky ny Amerikana dia olona 3 amin'ny 70 nalefany tamin'ireo firenena afrikana no manaiky sy tonga tany aka tsy tokony hitarina sy hiteraka resabe izany. Be indrindra zany tany Ghana tao amin'ny 30 no tonga tany Ghana dia ny Ghana ny 20 nalefa andreo ka ny firenena neville olona. Rwanda koa nisy vitsivitsy ny Rwanda zao ny fanarahany verina Amerikana natao tany eo amin'ny 100 mahery kely eo nefa ny tonga tany rea tsy mihoatra ny 10 ny ohatran'izany koa le hoe Eswatini na hoe ny Eswatini zao olona 5
neny Soudan olona valo ka le exemple daholo zany resaka zany de misy koa tany Ouganda vitsivitsy au total zany 3 le izy zany ny taty amin'ny tany afrikana ka le izy angamba tsy tokony asina resa be io e. Fantatra fa herintaona zao no nanao fifanarahana tamin'ny firenena afrikana ny États-Unis mba handraisana ireo mpifindra-monina noroana ireo ho an'ny Estonia ohatra dia 3 hetsy sy 4 tapitrisa euro nitakalo ny fandraisana mpifindra-monina miisa 90 nanaiky ny fanaraka tamin'ny États-Unis ihany koa i Colombie ka ny fampiatona ny fampiarana ny abatsiranana vaovao ny sandany mpifindra-monina voalaza fa tsy ara-dalàna nefa tsy afaka mody atandrazany noho ny resaka fandriampahalemana na koa mangataka fialokalofana ireo olona hitadiavan'ny fitondrana Trump firenena andray azy ireo ary andrasana ny toyny ho an'i Madagasikara. Pejiny sosialy kosa indray Ravamaina ny dinika saika ho atao ary nandamoka ny vokatra tamin'ilay fihaonana tetsy amin'ny ministerany asa androany nandatsy fampiresaka makasika ny karama ny solitenany mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina tsy voafaritra mazavatra eto ny fotoana mety amerenana indray ny fihaonana raha ny fanamafisana tsy tokony hodila amin'ity volana janoary ity kosa nefa ny fampiakarana karama ho an'ny sehatra tsy miankina ho ny ambaran'ny sandika efa tsy karama intsony no ilazana ny vola raisy ny mpiasa isam-bolana fa azo lazaina ho fanomezana fotsiny ny fanehoan-kevitra samihafa lantsiprian'izay amin'ny sary sy rindran-tsariny taiziny any. Nandamoka ny fihaonana teo amin'ny solitena ny mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny solitena ny ministerany asa ary ny sindika io maranio. Tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana ny solitena ny ministerany Toekare izay isan'ny nandrandraina tamin'ity dinika ho fampiakarana ny karama ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ity. Tonga fananga ny fihaonana kosa ny solitena ny mpampiasa. Trangizay maneho tsy fahavononana amana ny olana setria ny mpiasa. Zavatra nisy moa zany zavatra nahagaga tonga teo ihany ny solitena ny mpampiasa fa nanda tsy fampiresaka makasika an'izay karama zay. De zava-nisy ihany koa ny ministerany finance zay nandrandraina koa mba ho tonga eo mety hoe mba hitondra fanazavana mety hoe mba afaka manazava hoe izao ny fahantrano mpiasa manana asa fa tsy tonga zany ny solitena avy amin'ny ministère finance de rava zany fivoriana zany atreny. De eto zany karazana miantso ny mpiasa malagasy zany hoe efa nanao ezaka ny sindika fa mbola tsy vonona angamba ny mpampiasa fa ny zavatra nahagaga ihany koa misy koa sindika namana nandany zay fampiresana zay androany de zay tehiteny hoe raha ohatra ka tsy côté de any amin'ny travailleur zany de misafidiana tsara manova zany côté ny employeur zany raha ohatra ka tsy taky an'izany karama zany. Fanambakana ny mpiasa malagasy ny zava-misy ankehitriny tsy azo ekena ny fampijaliana iainana ankamaroan'ny mpiasa malagasy raha ny fanamafisana. Niariary tamin'ireo ango-kevitra nataon'ny sindika Fisemare fa tsy mifanaraka amin'ny vokatra omeny mpiasa mihitsy ny karama raisy ny ankamaroan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Raha le budget type navoakanay aloha raha le panier de ménagère aloha zany jerentsika tsika angamba ny miaramiana an'izany tena za tsy teny hoe karama ny lazantsika anio ataoko angamba ny takomaso satria raha tena karama zany raha le firoboroboany vokatra zay vokarin'le mpiasa raha le asa ataon'le mpiasa andavanandro de tsy karama angamba ny lazantsika anio e. De zay zavatra zay zany mila revisentsika satria efa ao anatin'ny fanavaozantsika zao fa raha tsy miady zany ny sindika na ny mpiasa zany hatreto de hitovy amin'ny fitondrana atra zay zany zavatra misy enatsika eto fa maninona mo kategoria mitovy qualification mitovy ny mpiasa any Maurice hafa ny karama raisiny de mpiasa eto Madagasikara hafa ny karama raisiny zany zavatra zany ange hita zany fa tena ambakana zany le mpiasa malagasy efa tsy karama intsony ny lazana ny vola raisin'ny mpiasa isam-bolana fa azo lazaina ho fanomezana fotsiny ho ny fanehoan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny vidim-pianana intsony ny karama raisina amin'izao tsy maintsy miditrosa araka izany ankamaroan'ny tokantrano na de eo anovana hoe aty atao makaiza aty atao makaiza ary tsisy rem-pianakaviana na ny ao tokantrano tsy mitrosa na nohanina no trosaina fa taloha ny trosaina de hoe anaovana trano fidanana tomobila fa ankehitriny nohanina ampidirina ambava mihitsy no trosaina ary de mampalelo fa misy ireo fianakaviana mijanona mianatra ny ankizy satria tsy ampitsony ny eo am-pelantanana tena marefo tena mangidy ary tena ino angamba fa tsisy rem-pianakaviana iray ary teny hoe ampy ny karama
tena hoe famezana tokoa ngamba nilazana an'le karamanay amin'ny Jean France amin'izao fotoana izao satria na ny andaminy te amin'ny mpiasam-panjakana raha mbola averiko ihany ary nidradradradraiko mihitsy fa mbola ambony ny andaminy te amin'ny mpiasam-panjakana noho ny salaire de base na mpiasana Jean France ka tena tsy mahampy tena hoe tsy ampy mito kosa ny atsisika ho amin'ny fijerena io karaha mafarany ambany amin'ny sehatra tsy miankina io tsy voafaritra mazavatra eto ny fotoana mety hamerenana indray ny fionana raha ny fanamafisana tsy tokony ho dila mity volana janoary ty kosa nefa ny fampiakarana karama ho an'ny sehatra tsy miankina ho ny fanazavana vaovao ny fahasalamana mifindra amin'ny zaza ao amboaka ny endran-drajako ka mety hiteraka fahafatesan'ny zaza izany raha tsy voaray antanana ra-potoana ho ny profesora Randry eo eo ny vin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eny amin'ny hôpitaly be Feratanana no andraisana manokana ireo vehivavy bevoka tratra ny mpox raha ny fanazavana 9 ireo tranga anendran-drajako hita eto amintsika ka ny 12 amin'ireo tranga ahina 7 kosa no tranga vao marina. Ny fitambaran'ny tranga zany omaly 10 janoary 2024 dia 9 12 amin'ireo dia tranga ahina ary 7 tranga vao marina. Efa mandeha moa zany ny fanadidina investigation manodidina ireo tranga vaovao ireo dia mitohy ny fandraisana tanana andreo marary efa nisy marary maromaro nivoaka tany Mahajanga satria sitrana tsy misy ainana foya. Isan'ireo voasikajo marefo ny vehivavy bevoka mifindra amin'ny zaza amboka ny mpox ka mila fandraisana tanana manokana. Ny vehivavy bevoka dia mety mamindra ny virus na mpox any amin'ny zanany. Mandritra ny voka mety misy fifindran'izay virus izay eo am-piterahana mety misy an'izay fifindran'izay ary ihany koa mandritra ny fampinonoana. Dia rehefa voatra ilay zazakely zavatra mitranga dia arakaraka ny fotoana avoazan'ilay reniny. Raha ohatra hoe mbola be voka ka mandritra an'izay voka izay no vola ilay reniny dia mety mitarika fahafahan-jaza zany ilay izy fausse couche na mety mitarika ihany koa accouchement prématuré. Irandray mety mitarika fahafatesan'ilay zaza ary mety koa manao an'ilay antsoina hoe mpox congénital zany ao kibo le kizy dia voa dia teraka dia efa misy an'le éruption cutanée zany le tasy amin'ny hoditra. Eny amin'ny hôpitaly maternité be Felatanana no andraisana tanana manokana ireo vehivavy bevoka tratra ny mpox. Horasin'ny Germain no menjanahary manaraka izao kosa ny avy amin'ny Canal Plus Madagascar izy ireo moa izay anolotra tolotra miavaka be ho an'ny fianakaviben'ny Canal Plus ireo mpanjifa ao anatin'izay soarantsika vetrarary makasika izay. Manatra ny fiarabanina ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao araka ny efa nambarateo dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity ala ity atao anatin'ny pejiny doka sy ny varotra Francesca avy eo amin'ny Canal Plus zone Akorondrano no vahintsika indray amin'ity ala ity miaraba ny Francesca. Miaraba monsieur Germain, miaraba tsika technicien rehetra ihany koa, miaraba tsika any tokantrano ihany koa izay mijery ny MBS amin'izao takariva izao. Tamin'ny herintaona tsika seno ny ona farany teto volana Desambra efa nisy ny feonantsika teto inona ny tsara ho fantatra taorian'ireny tolotra izay efa natolotra ireny zany amin'izao taom-baovao zao. Oui, mbola nitoya iny tolotra iny lasa niverina indray le promotion 45 000 ariary teo raha tapaka kely izy teo. Zany hoe 45 000 ariary mampiditra Canal Plus amin'izao efa miaraka matériel complet ny installation maimepona ny technicien anay tonga any aminareo manao ny installation. Ao anatin'izay 45 000 ariary zay efa miaraka matériel complet ny installation ary ny abonnement access mandeha mandritry ny ray volana. Raha ohatra kosa ianao te sitraka le 30 jours surtout canal de 81 000 ariary ny alohanao amin'izay fotoan'izay dia mahita 30 jours ianao mandritra ny 30 andro tapitra ny 30 andro dia zay vao le access mandeha ao tsy mieritreritra re abonnement ianao raha tsy any amin'ny volana marsa indray. Zay rina tiako idirana kely hoe raha ohatra zany ka manao re abonnement ho amin'ity volana ity dia mahazo ray volana fanampiny.
le bonus 30 jours zany hoe ao anatin'ny ray volana misy 30 andro zany hoe raha access zany no alohanao le bouquet 36 000 ariary de tsy ino hitanao ao mandritra ny 30 andro zay nandoavanao vola fa le tout canal fa tsy hoe plus 30 jours akory zay moa tsy tsara ho fantatry ny olona satria mety be deabe tsy mahazo an'ilay hoe inona ary ty bonus 30 jours ty manoloana zay indrindra eo amin'le resaka tolotra ao anatin'ny resaka abonnement sy réabonnement manao hoana manodidina an'izay ina daholo ny dingana rana azahoana zay tolotra zay raha ohatra aveka nampiasa an'ilay tout canal miverina any amin'ny access mahazo an'ilay 30 jours ve ny bonus misy condition kely foana moa ny bonus tsikany mila mijanona amin'ny bouquet anao teo aloha zany hoe raha tout canal ianao de efa tout canal moa izy raha access plus ianao de mila mijanona amin'iny access plus iny ianao zay vao mahazo an'ilay tout canal à 30 jours fa raha midiny ianao de lasa tsy mahazo oui raha évasion zany ianao tsy vote tsy mahazo midina access fa mijanona évasion zay vao mahazo an'ilay 30 jours sur tout canal tiako hiverenana kely ny mahakasika an'ireo tolotra be deabe reo inona ny mampiavaka an'ireo ny access ny tout canal ny pitsopitso rehetrarehetra oui misy anakefatra moa bouquet atao amin'ny canal plus access 36 000 ariary zany hoe ahitana eo amin'ny 80 chaîne eo ny évasion kosa indray 60 000 ariary ahitana eo amin'ny 126 chaîne access plus eo amin'ny 86 chaîne eo ary ny tout canal zany hoe toute chaîne maromaro izy tsy miaraka aminazy ao Netflix sy DSTV le bonus tout canal mariana kely fa tafiditra soma tsara ny DSTV amin'izao fotoana izao eo amin'le resaka fanatanjahantena satria zay zao mety mahaliana ny maro manahoana no manodidina an'izay oui ao anatin'ny canne tanteraka moa tsika amin'izao de mahita canne somatsara nareo ao amin'ny canal plus canne canal 24 zany hoe misy canal misy chaîne manokana mihitsy zany io canal plus canne canal 24 any misy ny canne andoavam-bola manokana ve zay sa tafiditra ao anatin'le ohatra hoe bouquet ao anatin'ilay access amin'izao fotoana zao izy efa tafiditra somatsara ao anatin'ny bouquet anao raha manao réabonnement ianao satria misy ao anatin'le tout canal le izy eny ary tsara ho fantatra mantsy zay satria mety be deabe mametra-panontaniana hoe raha ohatra ka anjifa an'izay ary zany de mandoa vola mitokana ve akoatran'ilay efa falosa efa zay fa tiako antanina Francesca ny mahakasika an'ilay resaka fitaovana hoe manahoana marina le resaka installation satria raha ohatra ka mividy fitaovana androany mety roviana no mahita sary ao amin'ny fahitalavitro satria maika hijery canne maika hijery Champions League oui raha ohatra ka hoe manantona eny ambotikanay ianao ny maraina de possible vitany androany any fa ny après-midi kosa mety tsy vita androany tsony fa mety hoe ny rapitson'iny 24 heures zany tena marina ny installation fa exception zay oui misy ohatra afaka omena avy ao anatin'ireny chaîne ireny hoe inona ny zavatra vaovao misy ao anatin'ny canal plus amin'izao oui afaka ao amin'ny Novegasy amin'izao misy ny Babankoto misy ihany koa Kalanoro ao amin'ny Novelasy ihany koa ahitanao an'iny madame Gracia et ses filles ary misy série afaka arahanao maro de maro ihany koa amin'ny canal plus misy ihany koa ny ankizy kely dessin animé Pat Patrouille Barba Papa de Dora zany hoe misy chaîne ho an'olona dehibe zany de misy chaîne ho an'ny ankizy kely misy chaîne salatsalany ho an'olona rehetrarehetra mihitsy zany natao ho an'olona rehetrarehetra mihitsy ny canal plus na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy na ho an'ny ankizy kely ihany koa na ho an'ny tanora ho an'ny avy any amin'ny faritra re inona no tokony atao raha ohatra ka te hanjifa entana ao amin'ny zone Korondrano manana distributeur izay any amin'ny faritra fa tsy voatery hoe makaty aminay akory ka mana distributeur somatsara satria lasa lany frais raha ohatra ka hoe akaty indray nefany fa mafaka manantona distributeur any amin'ny faritra zay misy anareo fa mitovy foana ihany ny prix 45 000 ariary mampiditra canal plus raha apinao réabonnement izy de 81 000 ariary ny installation maimaimpona ny installation
tiako antanina farany ny mahakasika ny adresy meo repera tsara hoe aiza ho aiza io zona korondrano ho antsika rehetra izay maniry ho eny ambotsikanay ny zona korondrano moa dia ao amin'ny Carrefour korondrano ao amin'ny Jumbo Sport taloha sy ao amin'ny Chopu Ambodivona ao amin'ny Tanavator Front misy an'izy io. Fantanina farany tena farany fa mety misy manitikitiky ty hoe efa ela be tsy nampiasa an'ilay kartako tsony tsy mandeha tsony inona tokony ataoko manatony aminareo ve sa activenareo avy any sa manahoana ny tokony atao raha ohatra hoe te hiverina ampiasa zany hoe efa mpikambana atao azy zany taloha fa somary nitsahatra kely inona ny tokony atao zany ha ohatra ka efa tao anaty fianakaviam-be Canal Plus anao ka nitsahatra kely manasa anao amelan'ny décodeur anao dia anandrana azy ka raha ohatra ka mandeha somatsara le canal 10 canal 10 canal gratuit izy io na dia tsy manao réabonnement ianao mandeha foana ny canal 10 dia raha ohatra ka mandeha somatsara io afaka manao réabonnement somatsara ianao fa raha ohatra kosa hoe misy problème izy hoe misy an'ilay ohatra hoe problème de réception de signal iny tsy maintsy mila intervention technicienne amin'izay fotoana izay nefany dia amin'iny le manatony aminareo eny tompoko amin'iny le manatona eny ambotsikanay Francesca avatra farany ary ho an'ny mpijery atsika ho antsika rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviam-be Canal Plus manasa anareo izahay anatonanay eny amin'ny stand Carrefour korondrano na ao amin'ny Chopu Ambodivona fa vonona ny andray anareo somatsara izahay ary ho antsika rehetra ihany koa izay tsy afaka se déplacer noho ny asa noho ny rotoroto eto Antananarivo afaka miantso ana amin'ny 034 49 277 72 ianareo fa mandray anareo somatsara dia hitantsika anio ny anaovana ny installation anareo azadino ihany koa fa 30 jours surtout canal bonus amin'ty hatramin'ny 18 io na le 45 000 ariary io na le 30 jours amin'ny 18 zao daholo no mifarana ka dia miazakazaha eny ambotsika manao réabonnement sao dia tara le 30 jours io indray dia manasa anareo ho tonga eny ambotsikanay ary mankasitraka tompoko eny ary izay no manakatona ny ampampitona ho an'ny pejiny doka sy ny varotra tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS mankasitraka ny Francesca mankasitraka monsieur Germain ihany koa dia manao mandra-piona anareo ny tokantrano sotra tompoko eny ary ndao ary omentsika ny andro miaratina ny fanohizana ny fampahalalam-baovao izay ny mahakasika ny fotoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika ny toetry ny andro tafakatra hatramin'ny 40 hatramin'ny 20 milimetatra ny rotsakora natao anatin'ny 420 ora raha ny vaovao nampitany sampandrarà misahana ny toetry ny andro ikidy zany orana eto avotany sy any amin'ny tapany avaratry ny nosy nanomboka ny tolakandro teo iteraka fikorontanana andavanandro ny rotsakorana satria ahina ny tondra-drano ny fiotsan-tany ny fampitehan'ny lalana noho ny fiakaran'ny rano malona ny rotsakorana dia nahazo fampitandremana amin'ny lokomena ireo faritra maromaro toana Analamanga Itasy Vakinankaratra Amoron'ny Manisy sy Matsatra Ambony voakasika izany fampitandremana amin'ny lokomena izany ihany koa ireo distrika toana Andilamena Amparafaravola Anosibe Anala Marolambo Ifanadina ny tapany atsimo ny Sofia ary ny tapany atsinana ny Betsiboka manentana ny rehetra Omely Mandrakarivo sy anaraka ny toromarika eny fotony ireo tompon'andraikitra any Betafo kosa indray asa tanamazo no anarenana ny lalana 7 kilometatra mampitoka ny Betafo sy Amatomila tsy avita asa matay zany efa ny fokon'olona raha ny fanazavana ka iantsony solombavamahoaka anatoerana ny fitondram-panjakana mba namboatra izany lalana izany lalana izay miantoka ny famoam-bokatra ary miazo ny WB Farimena ity ihany sy mpanamboarana ity fanampanazavana lalana amin'ireo 7 kilometatra mampitohy an'ny Betafo sy Ambatomikila no asipampanamboarana amin'ny alalany asa tanamaro ataon'ireo fokon'olona ety an-toerana. Ity lalana ity izay anisan'ny maro mpampiasa amin'ny fitaterana vokatra, voankazo sy legioma izay mamatsy ny faritra Vakinankaratra. Natao izao ho fampandraisana anjara ireo fokon'olona ety fotony amin'ny fikojakojana ny fananana iombonana. Mba mandray anjara amin'ny famoahana ny vokatra an-tantsaha ny fanamboarana lalana zava-dehibe dia ny fandraisana anjara ny vahoaka ny fotony amin'ny fikarakarana ny fananana ny fotony ohatran'izany ny lalana satria anatina rano tsika izao dia tena miparitaka eny anaty lalana daholo na dia manimba le fotodrafitrasa dia tsy maintsy mandrefana parkera farajaingana ahafahana mampitombo ny kanalina sy ny caniveau mba ahafahan'le lalana mandehana izany anaty izany miatso vidina-panjakana ihany hitady famikina somasy anao an'ity lalana ity
fa raha niasa tokon'olona dia tsy avitadi hateza eo reo vahoaka reo a fa manao zay visy zahay miaraka amin'ny vahoaka ty fotony fa miatso vitona mpanjakana miatso ny ministera indrindra lalina makany ny tombo masina tombo lehibe farimeny ty lalandia ty daholo ny olona rehefa andeha izaika ny volana oa dia zay no mahatonga ny tsy maintsy mandresina fanapaha-kevitra tahaka an'izao atreto aloha zao re olona reo dimanjato a miasa amin'ny fito maraina amin'ny raha tonga ny amin'ny 12 amin'ny ray eo dia mitambony a vary araka ny tomarika amin'ny fitona mpanjakana dia ankoatran'izay fa misy lalina ihany keo nangataka projet mo tahaka an'izao dia mitio foana ny asa fanamboaran-dalana rehefa tsy mivoarana amin'ny anteny miara-pirenena dia miara-miasa amin'ny vahoaka tsy hijanona eto amin'ny commune Betafreny vohitra ny asa fanamboaran-dalana fa mitohana amin'ireo commune hafa eto amin'ny distrika. Izay ny any Betafa iverina eto Antananarivo isika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Chavelle Taraine ireo mponina amin'ny toerana maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana no ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana miantso ny fitondrana anao laram-pamiaina ity sehatra ity ny mpanao politika araka izao vavaon'ny tateziny Narcisse Karazafy sy ny ari-tanjona izao. Manzaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao Alabotry sy Tomahery ireo ny tena mateti-pitranga amin'ireo faritra maro eto andrenivohitra Tatoato dia nalaza ratsy Ambatomaro amin'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ka manao antso amin'ny mpitondra fanjakana ireo mponina ety an-toerana. Somary voatanana izy dia manao fa le maizamaizindreny ihany izy ny tena manao anazy le tsy tsampy le fivelomana sy ny asa dia ny olona tsy maintsy mitady hanina na ohatray dia zay mila hoe jery iny zany mbo hoe asina le asina ny asa dia mbo tsy mbo manao an'izany ny olona fa mbo miasa dia miasa tsara dia amin'izay izy mbo tsy manao izy aloha raha hoe Alabotry ihany satria mbola ake ohatrany mbola olona anina amin'ireny fa tsy hoe tery hoe raha tena dalo izy mbe mpanendaka fa izy Alabotry ohatr'izao manendaka dia iny zao fa nisy tany filaminana ireny lamina tety dia fa tsy dia mbo milamindamina zany ohatr'izay fa tsara zany mbo tohizany ireny mbo hisy foana ireny. Atao ary ny tranga fahatrarana mpangalatra sy mpanao Alabotry ny sesy tety Ambatomaro dia tazana nivezivezy matetika ny mpitandro ny filaminana ireo mpivarotra ety amin'ny manodidina kosa dia manarama mpiambina miandry ireo tsena amin'ireo pavillon maro ety. Misy zany tsy bafaka ataon'ireo mponina eto zany reto amin'ity tsena ity zany makasika zay manakarama mpiambina ireo amin'ny alina izahay moa zany dia misy ihany zany aloha olona ohatrany hoe miodiody zany ohatran'izany fa tsy manao asa ratsy izy aloha hatreto fa maly zao sy fakomalina ohatran'izay zany nisy resaka nisy mpitandro filaminana maromaro zany mivezivezy tete za moa tsy teto maly fa nisy olona ndaisin-jareo zany to ndaisin-jareo mpitandro filaminana zany fantako tsy tako mazava tsara fa sary tampony ity fa nisy olona zany narain-jareo polisy firenena zany to Tatoato izy tena naresaka be mihitsy ngamba ny rahantsika mahita any amin'ny fampalamba voa sy ny resaka tambazotra moa zany tena ahitana zavatra mitranga fa misy le resaka fiambenana zay amin'ny alina ataon'ny mponina eto zany manao izay. Tranga mateti-piseho rehefa mandalo krizy ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana mihevitra mantsy ny malagasy fa baranany sy afaka manao izay tiany ny tsirairay amin'ny fotoan-tsarotra toy izao mila ezaka araka izany ny fanavaozana ny repoblika amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana mila manenjana ny lalàna sy mandray andraikitra maika mba hampitsahara izany tsy fandriam-pahalemana izany. Resaka fandriam-pahalemana ihany fa ny tsy fanaran-dalàna rehetra mihitsy dia saika amin'ny tranga sy miseho daholo rehefa mandalo le krizy sy fiova-pitantanana zay ka ao anatin'le hoe baranahany ka mazava be izy hoe ho an'ny mpitondra ny fanavoazana io dia tokony miezaka ry zareo ary tokony tonga saina izy hoe tena misy tokoa zay baranahany zay na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana mihitsy na ry zareo samy any anaty fitondrana any zany dia lasa misy an'izay baranahany zay dia tokony apetraka zany ilay ianao ny lazako an'izany ilay rigueur tokony misy rigueur rehefa hitondra firenena. Tsy mifidy toerana sy fotoana ary indrindra tsy mifidy olona mpiarana ny asa ratsy ny ireo jola manao sesilany ireo tranga tsy fandriam-pahalemana Tatoato hita zany amin'ireo fitaraina ny ireo mpampiasa tambazotra an-tserasera sy ny tranga eny anivo ny fiarahamonina.
eo amin'izay vaovao sosialy izay tratra ny tanjona napetraky ny FDKM fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara tao anatin'ny herinandro ny asa sosialy no tanterahina nandritra ny 3 andro teny Mahamasina mbola betsaka ny asa miandry ary hotohizana ny hetsika hoy ny fanazavana hita taratra nandritra ny atelona ny tena fiainan'ny malagasy ankehitriny izay antsoina izy ireo ny tompon'andraikitra voakasika sy ny malalatana ny fanometanana nasoa ny mpiarabelona izay miaina anaty fahasahiranana sy anoanany fanadiadina eo amin'ny sariny tahiriny hita taratra nandritra ny herinandro ny asa sosialy ny tena fiainan'ny malagasy ankehitriny tsy mba afaka mitsabo-tena akory fa nitazona aretina tany an-trano ka zaraza misy hetsika mamaimpona azona misitraka fitsabona manana olana goavana ihany koa ny tanora izay ambara fa hoavin'ny firenena ny fantofana ny fanaterana tota taratasy dia diavanasa nisy rahatao ny tolotrasa tamin'ny lalan'ny ranty nataon'ireo ratsamanga sy fikambanana maro nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka nanokatra varavarana irosona amin'ny faleovantena raha-toekarena sy anarenana ny asin'ny maolona tsy azo dia tsy hita ihany koa ireo olana ra-panahy izay mamatotra ny olombelona tsy latsaky ny 2 arivo ireo nitandrozotra ka niditra antsehatra tamin'ireo hetsika nataon'ny fiangonana voaray an-tanana izy ireo satria tsy afa-misaraka mihitsy ny fitoriana filazantsara sy ny asa sosialy mety any an-trano any izy mahatsapa ny tenany eo efa tsy metimety fa vo mieritreritra fotsiny eo amonjy dokotera amonjy hôpitaly dia efa vola zay dia miafy fotsiny ao an-trano ao any ka rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao hoe fizaha-pahasalamana maimaim-pony dia tena nyrohatra raha izay ny anankiray faharoa koa eo amin'ny fiainan'ny tanora dia tena be dehibe le tanora mitady asa nametraka CV efa mivangongo zay mivoaraina eo zany hoe ahitana zany fa tianao zavatra ny tanora malagasy fa tsy hitan'izay lalaka omana ary dia zany indrindra no hita taratra tao anatin'izao hoe raha mba misy mpanoro lalana azy nivaoka tanora malagasy mety mba samy mahita zay lalaka ombany foana ihany dia hita zany zavatra zany tao anatin'izao hetsika ny tanterahana izao nono ny vahoaka malagasy hita izany nandritra ny hetsika ny fanamafisana tsy afa mialina ary manana didy andraindraikitra ny fiangonana kanefa mitakasa mivaingana amin'ny ambaratonga ampahifana samihafa ny fitadiavana vahaolana maritra momba izany tena nona le vahoaka ary naonena nahita azy ireo mahonena ny mahita azy ireo ny hoe misisika andray sakafo nefa ao anatin'izany dia tsy tsaroana itsony le toe-batana fa misy tena efa ao anatin'ny falebiazana fa mbola misisika azo ny anjarany tena naonena ny nahita an'izany tao anatin'ny fizarana ny sakafo tary dia zany indrindra no anairana antsika malagasy izay mba manana toerana izay mba manana andraikitra eto amin'ny firenena tena tokony mitazana nyity firenena ity sy ny vahoaka malagasy isika izay mba manan-katao amin'izany amin'ireny namantsika ireny fa zany ny fiainan'ny malagasy zany dia ny fiangonana moa ao anatin'izay hoe zay mba azo ny fiangonana atao dia atao foana ihany zany no antony hetsika tahaka an'izao voapirofo araka izany fa akaiky ny vahoaka sy manakaiky ny vahoaka ary mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanamahivanana ny fahasairana ny mpiarabelona ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara tsy ny fampianarana ara-panahy ihany ho tanjona fa io ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena ho tompon'andraikitra ny fijerenany ara-pahasalamana sy ny asa sosialy ny faran'androany andiany voalohany tamin'ny herinandro ny asa sosialy vinavinainy toizan'izany ho ny tompon'andraikitra hanamafisana ny asa efa natao zay aloha ny vita zay aloha ny nomanina dia isorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny toyany zany dia tsy maintsy isy toyany satria miankina amin'izay zava-misy teto no ahitana ny hoe tena tokony ho toizana ity hetsika ity miankina amin'ny hevitra tapaka anatin'ny fevrier kosa no hamaritana ny daty anatanterana ny andiany faharoa amin'ity hetsika ity maresaka avy any ivelany teraka resabe sy aiai ny fanapakevitry ny fitondrana Ougandais anakatona ny aterineto nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny apanga izany Bobi Wine kandida avy amin'ny mpanohitra nambarany fa fomba iray entin'ny fitondrana manakana ny fiparitany vaovao sy mampiena ny mangarara mandritra ny fifidianana izao fepetra no resin'ny fanjakana izao fanampanazavana eo amin'ny sariny Euronews no tsikerain'ny Bobi Wine kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny hery fanoherana ao Ouganda ny fanakatona ny governemanta ny aterineto manerana ny firenena teo ampanateterahana ny fifidianana filoham-pirenena omaly 12 janoary 2024 araka ny nambarany maro tamin'ireo mpanohitra sy mpikarakara avy amin'ny antokony noho ny samborona sy ny rahonana nandritra ny andro fandatsaham-bato nilaza ity kandida mpanohitra ity fa paikady mikendry ny fanamorana ny fanaovana osoka sy ny fanodikotonam-bato ny fanapahana ny fifandraisana amin'ny aterineto nahoana ny sakana
sy fandray ny vahoaka raha tena mangarara fisotro fifidianana ho iatrany Bobi Wine nametra-pantanino. Anisan'ireo tranga niteraka ihany fisamborana ny Jolie Jacqueline Tukamzaba filoha lefitry ny antoko-mpanohitra misahana ny faritra andrefana Uganda. Voalaza fa nentina tany amin'ny toerana tsy fantatra ity mpanao politika ity ary araka ny filazan'ireo manaraka ny fiara nitondra azy dia nentina nakany amin'ny tobony tafika. Heverina ho manan-danja lehibe ity fifidianana ity satria mety hamaritra ny ho avy ny fitondrana ao Uganda. Mbola mitarika trano ny filoha teo aloha Yoweri Museveni araka ny vinavinan'ny mpanara-baovao. Na izany aza mbola mino ireo mpanohana ny Bobi Wine fa hitondra fanovana sy andresy ny kandidata hoanan'izy ireo. Solotena ny taranaka vaovao sy fanantenana vaovao an'ny firenena i Bobi Wine raha ny fanehoan-kevitra. Etsy ankilany nanazava ny maso von'ny governemanta misahana ny serasera fa natao hiadina amin'ny vaovao diso osika ara-pifidianana ary sorohana ny eritreritra ny fanakatonana ny aterineto. Na izany aza mbola miteraka hevitra sy ahiahy lehibe eo anivon'ny firenena sy ny sehatra iraisam-pirenena izany fanapakevitra izany. Any Iran nandritra ny andro vitsivitsy izay mienjana ny tady any antoerana nanao fandevenana iombonana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny hery fiarovana namoniainy ny fitondrana raha mbola mitokosa ny fihetsiketsehana sy herim-pamoretana manerana ity firenena ity. Fanadady. Olona anjatony ahitana mpikambana ao amin'ny hery fiarovana ary olon-tsotra hafa izay namoniainy nandritra ny herim-pamoretana nataon'ny fanjakana no niarana levina tao Iran. Olona nalony no nifanotrona tamin'izany teo anoloan'ny université an Téhéran. Noravahana raozy mena sy fotsy ireo vatapaty ary nitondra sary mpitarika ambony iranianina Ali Khamenei ny vahoaka izay naneho ny fanohanan'ny fitondrana. Voalaza fa mihoatra ny 504 ireo namoniainy nandritra ny fihetsiketsehana ka ny ankamaroan'ireo dia mpanao fihetsiketsehana. Manamafy ireo mpikatroka fa mbola mety hiakatra io taremarika io. Etsy ankilany mahazo vaovao misy kokoa avy any Iran ny mpanara-baovao. Araka ny filazan'ireo mpikatroka ana toerana, lasa azo ampiasaina maimam-poana ny Starlink, tolotra interneto amin'ny alalan'ny zana-bolana. Izany no ahafahan'izy ireo mandefa horonan-tsary sy sary maro kokoa nandritra ny fahatapahany internet tany an-toerana hatramin'ny herinandro lasa. Mbola mafy ny fifanenjanana. Nampitandrina ny filoha Amerikana Donald Trump fa mety hanafika ny Iran i États-Unis noho ny famonoana mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana. Ankoatra izany, nisy ihany koa ny tolo-kevitra hanesorana olona ao amin'ny toby anabakabaka Al-Hodida any Qatar. Toby notifirin'ny iranianina tamin'ny volana Jona lasa teo, nandritra ny adina 12 andro ny fanaovan'ny Israel sy Iran, fotoana izay nandaroan'ny États-Unis bomba ny toerana nukleary iranianina. Tsy nilaza mazava ny tafika Amerikanina fa famondrana olona anterivoziny izany saingy nisy tompon'andraikitra iranianina iray nanambara fa mety hisy fanafihana iraisana. Raisiny rehetra ho zava-dehibe ny fihetsiketsehana, ny vokany ary ny fandrahonana nataon'i Donald Trump amin'ny mety fanafihana any Iran. Dia ny vaovao avy any ivelany tompo-kilasy tompo-vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity. Mankasitraka fenanao tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafindray ho amin'ny rampitso veloma tompoko.